maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo fahenina amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ry havana no omany eo am-pelatananareo. Salamo fahenina amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy aoka hitsangany ianareo. Iderahantsika an'Andriamanitra ny salamo fahenina amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy manao hoe: Aleloia, miderahan Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy ang mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, na mahatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina mety ka manao marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy ao araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoako miaraka amin'ny lovanao. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao, mideranao, mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao tokoa izay ry Andriamanitra rainay eo. Fa ianao ilay Andriamanitra pahary izao rehetra izao. Isan'izany izay olombelona izay asa ny tananao Andriamanitra. Iza tokoa Andriamanitra no mahalaza sy mahatonina ny asa mahagaga izay nataonao. Fa izany indrindra no anehoanay ny fankasitrananao Andriamanitra, anehoanay ny fisaorananao sy ny fiderananao eto an-tranonao. Misaotra anao izay Andriamanitra, ny tantananao ny fiainanay, nandritra ity taona 2024 ity, izay efa andiny volana fahafito sahady izay. Misaotra ny amin'ny tahinao anay, misaotra ny amin'ny fanambinanao anay, ary misaotra ihany koa ny amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, na dia neverinay fa tsy mahasoa sy tsy mety aminay azy ireny. Fa ianao Andriamanitra dia mihevitra amin'ny fiainanay mandrakariva, ary maneho zava-tsara sy zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ihany koa izay Andriamanitra ny amin'ity anio ity izay nomenao anay. Fa ianao dia Andriamanitra mita, Andriamanitra velona, ary mijery mandrakariva ny fiainanay zanak'olombelona. Tomponay eo, indreto izay manondrika alohanay, mideranao Andriamanitra, manome voninahitra anao Andriamanitra. Fa indrindra Andriamanitra, mangetaheta sy maniry ny fanatrehanao Andriamanitra amin'ny fiainanay manontolo sy amin'izao fampam-pivavahana tanteranay izao. Koa manatrehanay amin'ny alalan'ilay fananao masina ary medina aminay. Mifona aminao ihany koa nefa izay Andriamanitra ny amin'ireo zava-dratsy maro izay nataonay teo anatrehanao. Nandikanay ny didinao, ny alanay tamin'ny sitraponao Andriamanitra, ary indrindra ny nanarahanay, ny lalan-diso izay novelarin'ny Satana teo anoloanay, fa tsy nahatoky ny lala marina izay nomenao isoranay. Amin'izao fo izay Andriamanitra, ary avelao ny elokay. Koa raha iombona amin'izao fampam-pivavahana izao izay, dia ho mpanompo voavela eloka, ary samy andray ny famelan-keloka avy aminao. Dia misaotra indrindra ary tompo ity anay eo. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy tompo ity anay eo. Ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, ianao ilay teny tonga nofo ka monina aminay. Koa hovakiana aminay ny teninao ankehitriny, ilay teny fiainana ao anay, ary aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia maniry izay Andriamanitra ny fananao masina, hitoetra aminay, ahaizanay tokoa mandray izany teninao izany,
ary indrindra miaina amin'ny hafatra rakety ny teninao. Dia misaotra ry Jesosy tomponay eo. Amen. Exodosy 2:8 ny 17 ka hatramin'ny 5:30. Exodosy 2:8 ny 17 ka hatramin'ny 5:30. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny maraina dia misesy tamin'ny olona. Efa nanao fahotana lehibe ianareo ary ankehitriny dia hiakatra ho any amin'i Jehovah aho, fa angamba azo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy dia niverina ho amin'i Jehovah ka nanao hoe: indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity, ka efa nanao andriamam-bolamena ho azy. Ary ankehitriny enganeka mela amin'ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho. Vonoa eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy: na iza nanota tamiko dia vonoako ny anarany eo amin'ny bokiko. Mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Indro ny anjeliko no hitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro amaliko dia hamaly azy no fahotany aho. Ary Jehovah namely ny olona satria nanao ny omby lahy kely izy, dia ilay nataony Arona. Amen. Indray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapako amponareo ny ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Amen. Lohahevitra vaovao no diniantsika indray mandritra ty volana jolay ity, dia ny hoe manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Ary amin'ity mofinainantsika ity dia Mosesy no anisan'ny iraka izay nanaiky ho irahan'Andriamanitra tamin'ny famonjena sy fanavotana ny zanak'Israely tany Egypta. Tao anatin'izany iraka natao Mosesy izany anefa dia nisedra olana maro samihafa izy. Teo ny fandresen-dahatra, fanafahana ny vahoaka teo ambany vahoan'ny Farao, fandresen-dahatra amin'ny Farao. Fa teo ihany koa ny fitarihana ireo vahoaka ireo rehefa afaka teo ambany fahefan'ny Farao, fitarihana azy ireo teny an-dalana hiazo ilay tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra azy. Fa indrindra ireo olana maro samihafa, ny fiampitana an-dranomasina mena, ny fiatrehana ny ditran'ireo vahoaka ireo teny an-dalana, ny fanomezan-tsiny izay nataon'ireo vahoaka ireo, teo ihany koa ny tsy fisiana rano, ny sakafo sy izay zavatra maro samihafa no sedrain'izy ireo. Fa ankehitriny eto amin'ity 2:30 ny 17 ka hatramin'ny 5:30 ity dia mitantara indrindra ny amin'ny elandry eto zanak'Israely eto indray tamin'ny fitarihan'i Mosesy sy ny fitokinan'Andriamanitra, ny ala tamin'ilay irak'Andriamanitra ireto vahoaka reto, nandositra ny tavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay iraka nampanaovana Mosesy, ka nanao sary nomby lahy kely indray ho andriamanina, ho hotom-poiny, ary ho heverin'izy ireo fa hitarika sy hatarika azy. Izany hoe tsy natoky an'Andriamanitra intsony izany ireto zanak'Israely reto, ary tsy natoky an'i Mosesy izay nirahan'Andriamanitra intsony ihany koa mba hitarika azy, fa naleony nitoky tamin'ilay sary, naleony ilay sary no notom-poina sy narahana, ary natao teo aloha mba hitarika azy. Nanoloana izany rehetra izany dravana dia tsy kivo Mosesy fa mbola nandray ny andraiky ny hatrany, na dia teo aza izany zavatra maro samihafa no sedrainy izany. Mbola nandray ny andraiky ny Mosesy, ka ny andraikitry ny irak'Andriamanitra na ny andraikitry ny mpino eto amin'ity 2:30 ny 17 ka hatramin'ny 5:30 ity izany. Voalohany dia hoe mitondra ny fahalemen'ny hafa, mitondra ny fahalemen'ny hafa. Ny 17 ka hatramin'ny 5:30 no ahitantsika izany.
ny andraikitry ny irak'Andriamanitra na ny andraikitry ny mpino dia mitondra ny fahalemen'ny hafa. I Mosesy dia tsy hoe irak'Andriamanitra fotsiny ihany fa tena mpitarika ny vahoaka an'Andriamanitra, ary amin'ny mampitarika azy dia tompon'andraikitra amin'izay manjoa sy mahazo ireo vahoaka tarihana izy, fa indrindra ihany koa tompon'antoka ny amin'izay ataon'ireo vahoaka tarihan'ireo izy. Ary ireo vahoaka ireo raha teo nandrana azy sy natao iandreketany no niditran'ireto vahoaka reto. Niala tamin'Andriamanitra, nanao sarin-javatra voasikotra, nanao sarin'omalankely hotopoiny, dia nivavaka tamin'Andriamanitra i Mosesy, nifona tamin'Andriamanitra ho an'ireto vahoaka reto Mosesy mba ho fanavotana ho azy ireo. Izany hoe tena nilatsaka ho mpanelanelana ny vahoaka tamin'Andriamanitra mihitsy izany Mosesy hitondra ny fahotan'ireo vahoaka ireo, ka hamitrana ny fihavanana amin'Andriamanitra ho an'ireto vahoaka reto. Tsy vitany hoe nanelanelana fotsiny Mosesy, fa tena nanao sorona ny tenany mihitsy Mosesy no ny fitiavana ireto vahoaka reto, amin'ilay teny hoe nefa raha tsy izany mifona aminao aho, vonoa eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Izany hoe tena latsaka anaty mihitsy ny fitiavan'ny Mosesy ireto vahoaka reto, fa indrindra ny fandraisan'ny Mosesy ny andraikiny ny amin'izay efa napetrak'Andriamanitra taminy. Lasa mpanelanelana i Mosesy noho izany. Kanefa ny soratra masina dia milaza hoe fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Timoty 1:2-5. Jesosy Kristy irery ihany izany ry havana no mpanelanelana, no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Izany hoe Jesosy Kristy irery ihany no mahazaka sy mahatondra ny fahotan'ny olona, ary izy irery ihany no mahavela heloka eo anatrehan'Andriamanitra. I Mosesy dia tandindon'i Jesosy Kristy ihany, ary hampianatra sy mitarika ny vahoakany hatsiaro sy hatsapa ireo fahadisoana sy hifona amin'izany fahadisoana izany, fa kosa tsy mahavela ny heloka ireto vahoaka reto. Isika koa ankehitriny ry havana, maro no ditra, maro no sampy izay tompontsika, manandevantsika, na dia tsy nanao sarin'omalankely tahaka ireo vahoaka ny Israely tany anefitra aza isika, dia maro ireo sampy izay asolontsika an'Andriamanitra, maro ireo zavatra izay ataontsika ambony no Andriamanitra, ka avelantsika hitarika ny fiainantsika, avelantsika handeha eo alohantsika, ary indrindra ataontsika aloha laharana. Fa ilay anaran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay mahavonjy, ilay Andriamanitra izay mahavela heloka, sy ilay Andriamanitra izay manavotra, dia avelantsika. Tsy hitokitsika akory, tsy saintsika satria tsy hita amin'ny maso tahaka ny fisainan'ireto zanak'Israely reto. Dia aleo manangana zavatra, aleo mitoky amin'ny zavatra hita maso sy miantehatra amin'ny zavatra hita maso. Ho antsika izay matsiaro no fidian'Andriamanitra ary ankehitriny, isika izay matsiaro fa mino an'Andriamanitra, ary isika izay matsiaro fa irak'Andriamanitra, andeha isika hitondra ny fahalementsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa hitondra ny fahalemen'ny hafa ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, ka hifona ho azy ireny. Andeha isika hatsiaro tena fa samy tompon'andraikitra amin'izay manodidina antsika, ka tsy hanilika fotsiny amin'ireny olona trapahoriana, trapahavoazana ny amin'ny fanoliana hoe fahadisoana ireny, na izy ihany na tonga andreny, fa andeha isika hivavaka ho azy ireny, hitondra izay fahotany sy helony rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, ary tena hanolo tena mihitsy isika
hivavaka ho any manodidina antsika mba hatsiaro sy hatsiarovan'izy ireny fa manoty eo anatrehan'Andriamanitra. Efa nanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ka hatonga azy ireny ihany koa hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra sy hitodika amin'Andriamanitra indray hiala amin'izay rehetra manandevo azy. Izay ry havana no afatra ho antsika. Fa ny afatra faharoa izay omena antsika dia hoe ny andraikitry ny irak'Andriamanitra dia tsy mitondra ny fahalemen'ny hafa ihany na mifona ho an'ny hafa ihany fa indrindra mampafantatra ny fitsaran'Andriamanitra. Ny andraikitry ny irak'Andriamanitra dia mampafantatra ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy ny nifona tamin'Andriamanitra ho andreto vahoaka reto ihany akory no notakiana tamin'ny Mosesy, fa indrindra tena hilaza amin'ireto vahoaka reto ny loza izay hanjo azy vokatry ny fahotany sy ny fialany tamin'Andriamanitra. Hampafantatra azy ireny ny hamalian'Andriamanitra ny fahotany, izany hoe tsy maintsy ho valian'Andriamanitra ny fahotany. Ka nandrana ny Mosesy ihany koa izany dia haneho amin'ireo vahoaka ireo fa Andriamanitra dia mamaly ny atao ary Andriamanitra masina izy mamindra fo saingy ny faharatsiana sy ny fahotana kosa tsy mba sitrany ary tsy maintsy ho fafana sy tsy maintsy ho esorina izay miaina ao anatin'ny fahotana sy milona ao anatin'ny faharatsiana. Ny fahotana arak'izany no mahatonga ny fitsarana sy ny famaizana ka mila hampafantarina ireto vahoaka reto, mila tsorina ary indrindra mila atao mazava amin'ireto vahoaka reto. Izay no antony faharoa nandrana amin'ny Mosesy eto. Izany hoe tsy mila aholakolana mihitsy izany ny tenin'Andriamanitra izay miantefa tamin'ireto vahoaka reto noho ny fahotana, fa tena ambara mazava fa tsy maintsy hamaly Andriamanitra ary tsy maintsy hitsara Andriamanitra noho ny amin'ny fahotana izy ireo. Ka na dia nifona aza Mosesy na dia nivaly tamin'Andriamanitra aza Mosesy, reto vahoaka reto kosa tsy nahatsiaro izany fahotana izany ary tsy maintsy hiantefa any amin'izay nanao ny fahotana ny vokatry ny fahotana. Ny Romanina 9:7-20 izay efa haintsika tsara ny hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Izany hoe misy vokany mandrakariva eo amin'ny fiainam-panahin'ny olona ny fahotana izay ataony. Fa amin'Andriamanitra marina sady tia fahamarinana azy, amin'Andriamanitra masina azy ihany koa dia tsy tia mitoetra amin'ny tsy fahamarinana izy ary tsy mitoetra amin'izay tsy manam-pahamasinana ka mamaly ny fahotan'ny olona. Ry havana malala, isika rehetra izao dia tian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra isika ka hampafantary mialohantsika ny vokatry ny fahotana amin'ny alalan'izao soratra masina izao, fa fandringanana, famonoana ary indrindra tsy fipetrahana ary tsy fahazoana ny toerana eo akaikin'Andriamanitra. Ka hampafantary mialoha izany mba hitandremantsika, mba handehanantsika, hitondrantsika tena amin'ny fahamasinana izay efa nampitoeriny antsika sy nomeny antsika. Koa antso natao amintsika ny ry havana. Andeha tsy hisangy fahotana isika ary aza malaky miala amin'Andriamanitra na manadino azy tahaka ny nataon'ireto zanak'Israely reto rehefa tojo-olana. Fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Aza soloina anarana hafa ny anaran'Andriamanitra ary aza simbasimbaina amin'izay zavatra manandevo sy mahasarika antsika ny fahamasinan'Andriamanitra. Fandrao hahatonga loza ho an'ny tenantsika izany, hahatonga loza ho amin'ny manodidina antsika. Manana andraikitra izao sy ianao ry havana amin'ny alalan'ny afatra omeny izao tenin'Andriamanitra izao. Dia nitondra ny fahalemen'ny hafa, hivavaka ho an'ny hafa, tsy hivavaka ho an'ny tenantsika ihany fa ho an'ny hafa ihany koa, ka hifona ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa, haneho ny fitiavana ho an'ireny
manodidina antsika ireny. Fa indrindra ihany koa eo amin'ny ankohonantsika sy ny firenentsika ary indrindra eo amin'ny fiangonantsika. Fa manana andraikitra ihany koa isika ampafantatra ny namantsika sy izay rehetra manodidina antsika ny vokatry ny fahotana, ny vokatry ny fitoerana amin'izany fahotana izany, ka mba hitaona ireny namantsika ireny hiala amin'ny fahotana ary indrindra handositra izany fahotana izany, fa kosa hitoetra amin'ny fahamasinana. Dia isika rehetra izao ny ry havana samy handray izany andraikitra nomeny tompo antsika izany amin'ny mahiraka Andriamanitra isika, amin'ny mampino an'Andriamanitra antsika, ka samy hivavaka ho amin'ny manodidina antsika ary indrindra ihany koa hitaona ny namantsika handeha amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra marina ianao, ary na ny fitoeranao azy Andriamanitra dia avy sy manerinerina ary feno izany fahamasinana izany. Tsy sitraka ao indrindra ny Tompo ny fialana amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Ary izay olombelona lasa ny tananao Andriamanitra dia nomenao izany fahamasinam-piainana avy aminao izany. Kanefa indrisy Andriamanitra fa tsy nahay nitoetra tao anatin'izany izahay, fa nivily ary indrindra naniasy teo anatrehanao. Naleonay nitoetra tamin'ny fahotana izay ratsy indrindra eo amin'ny masonao. Fa ankehitriny Andriamanitra rehefa nomenao anay ny teninao dia mahatsiaro ny tsy famendrehanay izay, ka mifona aminao Andriamanitra, mifona ho anay, mifona ho an'ny tenanay sy mifona ho an'ireto vahoakanao sy izay rehetra manodidina anay Andriamanitra. Fa indrindra efa nampahafantarinao anay sahady ihany koa ny vokatry ny fahotana izay mety hanjoanay raha mbola mikiry hitoetra amin'izany fahotana izany izay. Koa ianao no efa nampitandrina anay, ianao no efa nampiomana anay, dia tario amin'ny alalan'ny fananao masina izay Andriamanitra, tsy hitoetra ny amin'izany fahotana izany ary tsy hiala amin'izany fahamasinana ao Andriamanitra izany, fa hizotra sy hanaraka anao Andriamanitra, ka ho masina tahaka anao satria ianao ilay masina. Tomponay eo, indreto ihany koa ny mpanomponao tsiraray avy. Maniry te hitoetra amin'izany fahamasinana ao Andriamanitra izany. Koa omeo azy ireo mandrakariva Andriamanitra, ilay fananao masina izay efa mampianatra anay, ilay mpitarika anay handehananay amin'izany fahamasinana izany, ka tsy hivilianay lalana intsony ho amin'ireo zava-dratsy rehetra. Fa indrindra Andriamanitra, maniry ny eo akaikinao izahay tsiraray avy izao, mba ho arovanao Andriamanitra. Ny eo an-tananao ihany Tompo no tsy misy maharombaka, ary izay arovanao sy tahinao dia voataha mandrakizay. Koa tahio izay hazony eo an-tananao mandrakariva, ary ahoreno aminao ny finoanay mba tsy ho vohozongozony ndrehaka izao fiainana izao Tompo. Satria raha ianao no hijoroanay, raha ianao no fototra iorenan'ny finoanay, dia tsisy maharodana izany. Tomponay malalo, tahio ihany koa ny vahoaka rehetra eto amin'izao firenena izao, eny ny vahoaka malagasy rehetra naiza toerana misy azy, mba samy hatsiaro ny fahotany ka hitodika aminao Andriamanitra, hibebaka aminao Andriamanitra, ary verina amin'ilay fahamasinana ao Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, ity tontolo andronay ity koa dia kininay eo an-tananao,
andesy amakivaky izany izay. Handray ny andraikitra tsiraray avy ny amin'izay efa nanendrenao anay, ny amin'ny asa mandrara, ny adidy maro samihafa. Andriamanitro, ao anatin'izany rehetra izany, dia omeo anay ilay famasinam-piainana eo anatrehanao Andriamanitra. Ijoroanay vavolombelona ny amin'izany zavatra rehetra tsy maintsy ho tanterana izany. Izany Andriamanitra no vavaka sandratra eo anatrehanao. Iarahanay manonona kosa ilay vavaka nampianarin' Jesosy Kristy zanakao manao hoe: Rainay izany an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny olona saza aminay, ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny finoana ry havana ny tsotra amin'izay atolotra ao anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ho fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen.